amana manano amin'ny tompo dia miaraharatsika tratran'izao fandraisana farasany tompo farany amin'ny fotoana ity zany. Tsy maintsy mieritreritra isika fa mandalo ny fiainana eto. 70 taona 80 taona izay matesa dia lasa manidina isika. Mba ataovy ao anatin'ny sainao fa na dia ny zaza teraka androany aza afaka 100 taona dia tsy aditsony. Tsika menakavo zao dia samy tsisy hoe ty daholo. Mba hevero ilay fiainana manak'izay. Zany mahatonga mitombo foana isan'andro isan'andro hoe mivavah isan'andro mba tsy hidiranareo amin'ny fakavavana. Ate hisotra ny tompo isika amin'ny salamo 8:20. Salamo 8:20 ary mira fa 1:20. Jesu mpanjakanay tompo mpanjakanay. Salamo 8:20. Dia dimy voalohany ka hatramin'ny fahavalo amin'ny anaran'i Jesosy. Veteran Jehovah atsara izy, mandrakizay ny famindram-pony, aoka ny Israely anao hoe mandrakizay ny famindram-pony, aoka tarany karahona anao hoe mandrakizay ny famindram-pony, aoka izay matahotra ny Jehovah anao hoe mandrakizay ny famindram-pony, aoka terena ny antsoan'i Jehovah, tena marika Jehovah ka nampalalaka ahy. Jehovah no miantany amiko ka tsy atao zao. Inona no azony olona atao amiko? Jehovah miantany amiko samy mamonjy ahy ary zao fahitana amin'izay mangala ahy. Amen. Amen.
voninahitra aminay ho anao Andriamanitra ilay masina indrindra, ilay ambony indrindra, io lohavinay tampony lohanay satria mpanjakanay, tomponay ary Andriamanitra. Eny fotoana izay nilasa Jesosy teo anilanay foana, izany maha-Andriamanitra anao. Niaro anay tamin'ny loza rehetra sy ny andety mandingana, izany mahatompo ny fahefananao. Ary mbola ataovy ao anatin'ny sainay foana isan'andro fa izao Andriamanitra izao izay miaraka aminay ety, miaro anay amin'ny andro rehetra iainanay. Ka raha tonga izao fotoana izao Jesosy mahatsiaro ny taona rehetrarehetra feno fiadanana feno, indrindra fa fiarovanao dia miondrika izany, misaotra dia misaotra dia misaotra. Tsy misy teny malagasy tenenana izany Jesosy fa ny foana rehetra no aboraka aminao, hanome voninahitra anao izay, na tsy tahaka ny fomba miainy an-danitra aza, tsotsotra izao ihany. Raisy Jesosy babotra ny foana rehetra manao hoe Masina Jehova tompony maro, eny ny voninahitra rehetra. Amen. Fahelina ambin'ny folo sy dimanjato isika 515 andafin'ny efitra lava sy maina no misy ilay tany izay mamono fo, ilay tany izay efa nampanantelaina lova ny mino izay nakati. Irikondrindra no Davida tsy mety miady namana vahiny, kazam-baketraka ny mpivahiny evereko fa Jesosy momba anao ilay nampakina amin'ny loza vahiny ony dia mbola mahay mampandresy ianao, andrasonao kely lany mifetra fahoritana ny fahavalo trateny voalohany sy ny fahatelo. Tazana ny vahoaka rehetrarehetra entinao mahalala ny ao anatin'ny fony, miditra ny rehetra nandritra ny taona.
voasoratra zany ny adaladalàna rehetra nandritra ny taona voasoratra zany ny fo maloto ny fo ratsy ny kizitona ny teny ratsy voasoratra daholo mamenatra Jesosy na dia miteny zany aminao azy raha jereny zany rehetrarehetra zany dia mbola miteny foana ny tenina hoe mibebay ianareo hamonona ny fahotanareo rehetra izany teny zany Jesosy dia tianay mahojerevonao anatin'ny fona rehetrarehetra eoany na tsisy manao ny marina na te ray azy fa matoy zay voavotsy dia ny famindram-polonina tonga n'izany mbola nolonalana indray ianao misokarakara nytondreo dia mitenena Jehova fa miaino ny mpanomponao. Amen. Teny izay omeny tomposika moany dia hitanareo ao amin'ny bokyny Jeremia toko fa 13. Jeremia toko fa 13. Page 743. Ediny fahavalo ka hatramin'ny eneniny fa 12 ny anaran'i Jesosy dia tonga tamin'i Jeremia tao tapanisa ny tenin Jehova hoe mitondra vato lehibe ny tananao ka feno ao amin'ny feta ao amin'ny gorodona taina izay eo akaiky ny vavahady amin'ny tranon'ny Farao ao tapanisa eo mason'ny lehilahy mitsoto ka lazao aminy hoe saona zay Jehova tompony maro Andriamanitry Israely indro aho aniraka haka amin'ny vokatin'ny zara-panjakany Babilôny mpandropoko ka oroko amin'ireo vato na fenona ireto misy seza fiandrianana ary ameratra amin'ny lamba ny tsara tarehy atao alokaloka eo amboniny izy eny ho avy izy hamery na dia mety mandringana izay eo amin'ny fahavakona eo any amin'ny fahavakona ary izay eo amin'ny sabatra dia ho amin'ny sabatra ary izay eo amin'ny tranon'Andriamanitra ka hodorany ny sy mipahambony izay tafy ny tany Egipta izy toy ny fitafin'ny mpiandro ny lambany ary ara any fiadanana izy. Tia andiny anankiray tia manasa eritreritra dia manasa eritreritra eny ny andininy voalohany fahataraiky ambin'ny folo ho avy izy ameny andininy fahafolo ka lazao aminy hoe zao lazainy Jehova tompony maro Andriamanitry ny Israely indro aniraka haka ny vokatin'ny zara-panjakany Babilôny mpanompo ka oroko aminy ireto vato afenina ireto misy seza fiandriana. Fa iny mbola mpianatra zay dia zaraina raka tamin'ny rivo sy ny vahoaka manodidina
fiangonana manodidina izay fiangonana alena tsirairay avy isaky ny alahady. Dia tonga any aminay any am-pianarana izao karazana fiangonana rehetrarehetra fandrombany zany randrena fandro zany. Da manao pasitera toloteny aminay vokatra ianao mihitsy tonga dolo rehetrarehetra io izao hoe za efa tany anana ho any amin'izany namotana lafa mbola tsika ohatran'izay izy ty mamakivaky tambara amin'ny volana février avorana be zay tiako complexe be makatia iny farikiny zany maleo eo ava tena toroto tsisy mana aiza moa zany fiangonana namotana zany ery lavitra aiza manaraka an'iny nade kiraro tsara tare ny farikely avolantarano tsikofokofoka mihitsy vo afaka atao amin'ny kompleko rehetrarehetra ody azatsy ody manga tsika vo mandeha ady latsaka tonga da feno fotaka be daholo pataloko sy ny kompleko rehetra raha matonak'iray zay naniko lamba fitafiny iny anekatra ambony pilipily fa sady mangatsika da feno fotaka zany raha vitany toroteny tsy verina ty tsolomandraky zay niverenako ary mbola problema be fa hitondra-tena mitady olona nanana tena hazo ny tapako iny mba nitenako menatro teny ambomby bus tam'izany sady kotsabe nefa manao complet feno fotaka ok zay mandrafitiandroany pasteur isaky zay mandalo eo tsy anoy foana tsy miverina ty amin'loatso na lefa tsara mamindana tsy miverina ty amin'loatso nefa tena raziko ary tena menatro ry amako faramitondo zao tsara mieritreritra zany nanana ratsy nalenao zany ok zay ny fahotana mba nahavoly mandeha dia ok zay manodina am' jesosy mihitsy hoe menatr'olona jesosy raha mbola manao zany aminao fa raha manao an'izany ianao dia ho tonga am'teny eto manao hoe ho tahaka nle bokatinde zany mpanompo dia bokatinde zany manjaka ny Babilôna zanak'Israela fantongavany Jeremia taminany hoe tandreminareo no makany Egypta andana makany Kaldiana any anareo taio any anareo itombo any anareo mahasoano tsy raharahany vahoaka mihitsy zay teny Jeremia zay tsy maintsy ho any Egypte zay any ny tsara any mety aminay ananatra mafy mihitsy zao aby nisy roany anareo any ho avy ny sabatra ho avy ny rehefa manindry any anareo ifamono ringana tanteraka anareo any tsy raha ianay zany tsy maro zany teniteny foana ianao Jeremia nalain'Andriamanitra am'izay hitanjaka le Nebukadnezara asio vato ao afeno mety ana fotoana le vato fa eo no mpanjaka no Jehovah azy meko fiatana jereo tsara le vato le atako fotoana anao
nandritra ny taona aza mivelona amin'ny intsony, aza mivelona amin'ny ratsy famontsony ok'izay fa mipetra tsara eo ny vato izay velonao fa mety mahatao fotoananao io a misy fiadan'Andriamanitra omeny ianao, isy famonjen'Andriamanitra ataony aminao, isy heron'Andriamanitra asehony aminao, misy famonjen'Andriamanitra omeny anao. Karaha manana olana ianao, manana ati-tsaina ianao, kivy ianao, raiso zany mipetra tsara, mipetra tsara, aza menomenona, aza mametsina an'Andriamanitra. Za tsy mbola nihivavaka ianao Andriamanitra, nahoana no adinonao an'Andriamanitra, mipetra tsara, mangina fa tsy ny mitabataba any an-trano, tsy miatim-pivady any an-trano, fa jereo tsara. Fa rehefa tonga kokana ngina tokoa mpanjakany vokany Lazaro, petraka eo amin'ny vato, misy fotaka miafina, fa miteny mpaminany manao hoe mipetraha eo ianao, miady amin'izay ny zanak'Israely ary politika tanteraka ny Egyptianina rehetrarehetra lasa babo daholo zanak'Israely. Zay maty ny sambatra nerety mandikana anatinadika zany izy rehefa tsy niainy ny teny le mpaminany. Ko raha miteny zany aminao androany araozy raha zay ny Jehovah'Andriamanitra ao. Inona moa zany zay hoe araozy raha zay ny Jehovah'Andriamanitra ao aloha zany? Misy olona anankiray lazaiko anareo, mpanjaka anankiray. Io mpanjaka io na nisy vato lehibe mihitsy amin'ny lalana alehan'ny olona rehetrarehetra, mandalo mpanao sarety, tsy nahotsina an'ilay vato verina. Nandalo ny olona rehetrarehetra tsisy lalakaleha miverina, fa nandalo raha fotsy be mitondra kitay. Olona mitondra kitay zany ane be entana zany, raha fotsy be zany kio mora reraka zany, misisika izy ka tsy afaka, misisika izy ka tsy afaka, miakatra izy ka tsy afaka, menjera foana. Raha reny eto ny kitay misy andrahoana sady tsy misy tsony, tsisy andrahoana. Faty raha rivo, faty raha pitsy maray, tsy maintsy miezaka teo raha fotsy ho atsipy le kitay a, so tsy tafakatra ny tena rehefa avy eo very any. Loloavina ny kitay a tsy afaka satria sampy be dehibe izy antitra raha teo, napetraka ny kitay. Vavaka izy heriko ato anatiko ato Andriamanitra, izay heriko nomeno ato anatiny Andriamanitra, ho atosiko ty vato be ty fa mehery aho, na atosiny amin'ny anaran'i Jesosy, amin'ny anaran'i Jesosy ifa manisaka kely, na atosiny any, na atosiny any, lasaka ny akady any ray vato be. No jereny amin'izay a izy taratasiny mpanjaka ao, izay mahafaka any ty vato be ty a, dia omeko azy reto volamena be lehibe na fely vato. Zany tsika hiarety ny fahoriana, hiarety ny fitsapana, fa rehefa hainao no manohatra amin'izay a, dia misy taratasy apetiko ny tompony ao hoe omeko anao, na dia zay rehetra tsy mitondro ny vavanao azy. Andamintsika amin'ny fiainanao be dehibe ny ati-tsaina mahazo atsika, betsaka ny fitsapana, le mampiandro ny mpiandro mihitsy ny tena tiako lazana hoe rehefa tonga aminao ty olana ty
inona no ataonao tonga aminao zao karazana retin'izao inona no ataonao mangataka andramatoazany nandamalety aho mba hitsofavolombena ngiaikanareo azy tsara fa hatrany amin'ny hôpitaly rehetrarehetra zay nisany amin'olona io dia misy karazana mahatontolo daholo manakena ny marary rehetrarehetrarehetra ny hôpitaly any tsy kivy tamin'izany izy mangataka anao mahiteny matao Fantasique, misaotra zay vozony fitiavako sy ny fandrambonao mbola nazahoanay mandria zany afatra zany Jesosy afatra zany Jesosy angataka fanamasinao ary anatrika ny tsirairay avy ka na inona mbare Jesosy sy fampikaolana zany na fampirorona fa mba hitandremanay amin'ny fiainanay tsirairay avy ary azakazanay amin'izay iraka mpanovinao indrindra ny mpanompon'Andriamanitra nandray osy sotra Jesosy io amen. Ampanetepena riaka ny joropo eto ary efa nianatra moa zay mamampianarinay aman-dreny dia nisy rahalentsika ngamba tamin'ny fanokanana le tana Tomasina tamin'ny herinandro dia nisy mpanompon'Andriamanitra anankiray zany olona anankiray tsy miraisina mpianatra izy fananao zavatra zay tsy mifanaraka ny soratin'Andriamanitra olona zay mitady ihany dia nambarany teo daholo ny zavatra rehetrarehetra dia nisy fijoroana fahavolombelona tamin'ny nalefa tao maty misy mpamosavy zany miova foko le mpamosavy eto dia nijoro fahavolombelona tao izy dia nijoro fahavolombelona azao no mila tandrematsika afoisoisika aminy fa na aiza misy ianao na dia atao mpiangonana aza dia avy ny mpamosavy mandeha vavaka izy naiza lianao na any amin'ny-tsekoly na any amin'ny toeram-piasana naiza dia misy miampy tany amin'ny toeram-piasako niasa tamin'ny hôpitaly anankiray eto Antananarivo ato mosavy hôpitaly mitaiza zazakely amin'ny fikarakarana zazakely nisy ato amin'izay dia rehefa mandeha zany miandro sy ny fotoana ao ny dokotera mikarakara ao tsabo tena mofa mpanompon'Andriamanitra dia fantatry le namako misy mahafantatra misy tena tsy mahalala mihitsy ary le dokotera professeur lehibe ao ana tena miara-miasa amiko izy zany miasan'Andriamanitra misy zazakely zany efa sitrana zao efa raha mamaso farany sitra raha pitsina hoe mody fa rehetra zany akarakara ao rehetra fanafody reto amin'ny alina ireo zaza reo mikrizy daholo amin'io efitrano anankiray io tena manao krizy sasany sempotra rehefa any amin'ny animation reo za moa tsy mba miasa rehefa netoandro any miasa dia le namako zay izy mivavaka be koa fa minavavina namatsika izy mivavaka dia zao nataony hoe enao izy mba afaka hiasa ao amin'ny chambre anankiray io amin'ny alaka izy izy mijaly mihitsy efa ono tsy fantatra misy zavatra hafahafa mihitsy ao izy fa le ankizy kely hitanao izy le ankizy zao le amotrany zao izy ankizy anakibe zao tokony olo dia io izy lasa manao krizy io fanina ny dokotera tsy ta dokotera hoe misy virus na misy microbine miparitakato mamindramindra mety zaza reto indray dia vianina fanafody lafo be kanjoka ino izy io rehefa miteny tampo izy dia nanaiky iny aroa dia lasa anatatoerana manginy dia mivavaka manomam-panahy dia mivavaka dia izy Jesosy misy mpamosavy eo amin'ny efitrano misy mpamosavy eo dia nanomam-panahy eo dia nakararano dia namasiniko ty rano Jesosy ty dia ampafakaritenareo tsara mihitsy avelombelo mbola tany am-potaritsika manampianariny dada nanamasina rano fa tano izy nienjena le hoe manao foana mitsika le mampiasa rano dia tsy mampiasa telo tsika tao fa niafinafina fa rehefa tonga telo tsika vao tena mampiasa azy dia nalaiko ny rano namasiniko ny rano Jesosy dia natsoky deo le ren'izy zakely manaiky verareo vozona mpafakampazitelo izy dia tena nalaiko deo le ren'izasy zanako marano izy izy manaiky zay mivavaka ianao zany dia nataon'izay ny asan'Andriamanitra riavana
rehefa natao ny asan'Andriamanitra androana ny devoly fa fazako raha Jesosy tao amin'ny efitrano nitsipaka telio le mpansavy naverako teo sy hoe tonana ny olo izy dia anaka aloha dia ndoako daholo amin'izay ny devoly ndoako daholo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ivelona maheraka any Nazareta za manodely anao Satana voaka amin'ity efitrano ity ndoako tontonotika daholo ny fanahy rehetrarehetra fanahy ratsy rehetrarehetra izy torana teo ambany teo sempotra teo izy efa fazako ny rahan'i Jesosy daholo izy kely adimo ny tenina fa nisetina mpisotromy ireniny daholo zany dia za zay ameora ny sotro kely daholo ary zazakely daholo fahajerenareo tsara fa zazakely raha matory amin'reniny eo amin'ny alina tsy mofizeny dia maty tonga maraina dia hoe sempotra izazy io fa sempotra tamin'ny renina rehefa ny amrenina jerena ny epitsy misy ozy zany to dia miady mihitsy amin'ireny zaza zahay mety misy reny zaza mafantatra miady mihitsy rehefa mampona azy mampona zazakely matozy fa manempotra zaza kay ny mpamosavy io atao miefitrano mihitsy izy misy zavokely ny tao torana izy dia nitsary mety ozy izy manjana fa enao zizy zao tsy izatsisy enao zizy enao izy mamono anay izy mampomby anao izy tsy izy fa Jesosy le atao anatiko nanao anao teo fa tsy za ve ozy fakahity tsika eo hitako ozy mba fakahita eo tsika ozy dia lasa nandeha vita mo ny asan'Andriamanitra dia lasa nandeha io libro misy ary eo zany andalovan'olona mivoaka rehetra dia nambesako teo dia nirany Jesosy mbola tiamiko teo dia nivoaka avy any zay ndeha ody dia nierikely dia narako avy eo amin'ino nibaako devoly amizay nienjelanay tyrehefa mivaravarana ty tena izy tsy azo miainy tsy tokony miainy tsony izy tsy azo miainy teo efa nitsangana izy dia niteneny teo fa manino hainao manao azao za ozy izy nangalatra vaton'olona aloha dia miarina foana koa izy mahita le vehivavy manambady zay tantareny anany za koa izy tsy niteraka dia lasa ozy nandeha tany ampanao fanafody efa tany ampanao fanafody azy dia lasa ohatr'izao ny farako izy riavana ipanompon'Andriamanitra zao zany mba ampitaiko amintsika zavatra robola misoran'Andriamanitra tsika rehetrarehetra misoran'i Jesosy mihitsy tsika rehetrarehetra zao maria zany afatra zany tsika ny manam-paminany eto ary efa trariam-pony ery tsika rehefa nampianariny ray aman-dreny eo amin'ny resaka rano zay tiako evina voalohany rano Jesosy ho an'ny mino rehetrarehetra zay mamino afaka manao an'izany ka nampianarina zany tsika ka naiza misy ianao na le mpianarana naiza aloha nivoaka ny trano asadio amasino ny rano nanao dosy ianao nanao iny ianao dia mampoa rehefa tsara kamandro anao fa maika sasoanao rahan'i Jesosy nitarenao tananao sivy rahan'i Jesosy kitapinao fafazony rahan'i Jesosy fa io karakabonanao io ny ahazon'ireny mpamosavy reny aronona dia anao miteny very ny vola ny oatra be ny volana mety mivatra tarifa izy nangamana ny kitapinao tao fa ro manarakaraka zavatsika mpanompon'Andriamanitra nazo ositra mpiandro ny tiako tenenina amin'izany manana ny ositra ianao naiza misy ianao na any toeram-piasana ataovy ny asa fa zany hoe nantsony Jesosy antsika fa za miandry anao any an-trano dia anao la distance eo miaraka ny vavy eo ataovy ny asa raha vao ny asan'ny devoly raha vao ny asan'ny Satana fa zany ny antson'Andriamanitra antsika fa tsy ihany neo aiza le manana fanomezam-pahasoavana alianana manana fanomezam-pahasoavana taoriana zay zany zay ny samy mihitsy tao amin'ny hopitaly fa mijaly daholo ny zazakely tao mieritreritra zany rehetra hoe garde amin'ny ala rehetra hoe ambatra sisisa mety izy zany fa mpamosavy tena mpamosavy velona hitanao olombelona zao fanena aminao fanatrika aminao zao dia rehefa niasana izy dia niteneniko le zanavavy hoe io renao io tadia reto any mpiandro fa mantoy izy tratra teto Jesosy efa tia hanafaka anazy
izany a voninahitra ho an'Andriamanitra rery ihany a okisika samy tanana amin'izao andro fara zao araka ny tenin'iray aman-dreny hoe tena eto ambony tany eto ny devoly eto izy na aty am-piangonana izy mbola velika any a eto izy misy namany mpamosavy eto any amin'ny toeram-piasanao any aza teny mpantatra ianao izy tsisy izany any izy na any klinika misy ianao nakandreo mpamosavy reo avao mamono olona zay mahafinaritra azy le témoignage tao tamin'ny mazy a mamono olona mahafinaritra anjareo rehefa mahafato izy a dia misontrotra ny gradiny ary misy grady mbola anainy ambony fa lava be moa raha tantarainy eto le témoignage fa izay zavatra nisy tany amin'ny hôpitaly a tany amin'ny toeram-piasana ny zaza kely a dia tena tsy tia mihitsy misy fanahy tsy tia zaza mena ao anatin'ireny mpamosavy reny anatin'ireny mpamonia vehivavy be volo sanandro safoin-drano Jesosy a io fa tsy hita io takonan'i Jesosy io a zany rehetrarehetra zany avana voninahitran'Andriamanitra reny any ary raiso raiso fampianarana omena tsika tena mbola sambatra manana ny dada io a izay amieny Jesosy inafa raha mandray tsara zava-pianarana zany tsika zavatra afandray tonga eto amintsika voninahitra ao an'Andriamanitra reny any vavantsika misaotra Jesosy fohy fotoana na teny vanampatra azy any angatariko aminao Jesosy FPVM mantoalika eo ny antsenao menkoka aminao ny FPVM mandritry ny androm-piainana naiza nisy FPVM maneran-tany Jesosy io aza miary ianao io ray aman-drenynay meo faminany aoka samy atray an'izany daholo na zaza kely azy misaotra tompo amen zany a hitatsika rehetrarehetra amin'izany fa ny fiainantsika rehetrarehetra andavanandro a dia miady daholo amin'ny devoly eritrereto fa mpitandrina anakoro zao ny FPV rehefa nalana io tenenina tsy mety zay trany mandeha mitory teny rehetrarehetra any a velona avy any marary dia maty fa zay rehetrarehetra hoe nito inona raha natao Jesosy maniraka mpiandro be dehibe izy io zany manao mana lava be reo vao hitsary tanàna mandroka devoly ny tsika rery any zany misy paster FPV moa na mivebahana teto mihitsy paster zaho izy efa namono olona 10 olona zay rehefa matiko raha kevidritra ary io paster nalefanao io da efa nandramako ny volony io ny boziniko tsy maty volovoakaniny io tsy maty ary zao azerako moto efa tsy maintsy maty tsy mahafaty anio anao a fa ianao miala dia nanany izy tekorina rehetrarehetra ho aminy a mpamosavy tontolo zay mandray fanasamy tompo ao aminy a marary tototototo miatsy vonjy amin'ny Jesosy mihitsy ka dia zao nisy ampiavana naiza dia atao le anankiray teo any tomobilina anankitelo teo voan'ny accident amin'ny fiomanana ny tany Tomasina io raha matoa anankiray mpamosavy tao amin'ny fiomana io a miodimody foana mandritra ny any alohan'ny alana eto tonga amin'ny tomobilina nosorangody daholo ny tomobilina anankitelo reo daholo a le nitavoka eo miala anao afantanamolo dia le tananareo tsy tokoanan'izany anao satria efa nanarina efa nampandrona efa mibebaka fa ianao ma tsy mety miala amin'ny fanronao ihany lasa anao mody fahaderizina ianao amin'ny teny hoe rasy ianao mody tsika be izy samba manateny efa nanovola fara be izy deloa paster zany no olona mitany sy ny fireneny ary raha nytanina ny mpamosavy anankiray izy ny jombavolobelona eo amin'ny tanàna anankiray a 7 zay mety ary amin'ny tanàna rehetrarehetra mihoatra ny 7 daholo maika very zareo any Antananarivo lazainy daholo eny anala mahitsy any Zabotsina mety lazainy dododo
mahatratra fitaovy telopolo zay indray miaraka beo rehefa azony ny andro ary zay miambony zay manao décone zay manao paster zay manao mpiandry mba hanaorona anay a miadalanay sy ratsy ataonay am'izay olona tsy nino ka dia mitanreo tendriny foana zay manana filona mahafifoazana anao tahaka ny raha matonga deky teo tonga dia makarano peo amin'ny rano anaran' Jesosy ny mpampisafa tonga dia mijery mijery izy resy fa miteny ho asoka anao mipeny fahandroany ray rehefa ody mbola latsaka ihany fa tsy mety hoteo anjarantsika mihitsy no miteny fa misy zavatra mahatafotoana antsika hoe misy mpamosavy foana fa tsy zany miandry anao Jesosy hiasa tsy andro zay olona manam-panomezam-pahasoavana tonga dia miandry tonga dia miasa zany no tiany Jesosy olazaina foana mandrindra ny taona ho avy rehetra ny malavako anao a ny Ezekiela toko fahasivy Ezekiela toko fahasivy Ezekiela toko fahasivy andimy ny fahefatry sy fadimy ary fahenany anaran'i Jesosy ary hoy Jehovah taminy mandehana mamaky ny tanàna de Jerosalema asio marika ny andro ny olona zay misento sy mitaraina no fahavetana rehetra ho azy raha misento mihitsy aloha hoe tsy vitako ty Jesosy indrisy Jesosy zany ny fahotany ny firenena zany ny fahotany mpiara-mivavaka aminy raha misento am'izay anao teo Jesosy hoe asio marika ny andro ny olona am'izay misento ary reto izy nanao tamin'ny sasany hoe mandiana manaraka azy ianareo amaky ny tanàna ka mameleza azy aoka tsy hamindra fo amin'ny maso nareo ary aza nanana andro fa nalahy antitra na zatoko na virjina na zaza madinika na vehivavy ary miama avokoa fa izay olona misy ilay marika ihany any ho aza kasena anao zany Andriamanitra zany dia manana misy ny fitopisana nandalo ny coronavirus miditra koa ny delta 1, 2, 3, 4, 5, 6 mampatanitra misy mesay anao ampisafoana ny rany Jesosy mesay anao fa zay miasa vavaka foana asian'Andriamanitra marika mandalo aminao fotsiny zany rehetra zany mandalo aminao fotsiny zany mampatahotra rehetra zany ary aza matahotra fa ny tompo fa minaza tamotra na ny sanako raha miteny dada okizay mifandraisan'olona ataovy amin'ny télévision dia hoana miteny fa aza mandray olona tsony any amin'ny birao ianao ino a ka raha matahotra ianao vao mainky koa tahorin'Andriamanitra ka ho faty ao ianao tsy matahotra an'izany dada tsy matahotra an'izany no mino manana masina manana marika ny mino ka no corona na delta ninino manana marika andalo aminao zany fa ny sisa ho Jehova ary ngino raha reto mandringana fa mitanoko zay fodiko tsy vary zareo sanamfariny tsangana am'izay azy ankataka ao ano aneranehira 668 Jesu tompony fiainana lalana fahamarinana tsy afaka manatona ny ray raha tsy amin'ny alanana Jesu tompony fiainana voaka ianao ny fiainao
etiantany aloha fiainam-bavaka zay jesosy rafy zay a fiainan-danitra iriko mafy niakatra miaina zany fiainatsamba zany jesosy tokana ny manome ahy zany fiainana natao zay zany aoka mino mihitsy aloha rehefa fiainam-bavaka tsika tonga fona famonjen'andriamanitra Jesosy tompony fiainana aoka ianao mihitsy no fiainana io dia tsy atahotra ny loza zay satria ianao no miala io betsaka indray Jesosy ny fandrahonana tamin'ny devoly andreo varianty isan-karazany maro be rehefa tsy navoan'ny coronavirus dia ny zanako ny coronavirus indray Jesosy efa niaro ny fiangonana ianao sy ny mino mandrindra ny tetoana ity sotra anao daholo satria vita daholo ny asa-piangonana ny vokatry ny sambana rehetra vita daholo samy afa-po daholo sambanay tokoa fa ny tanany mielatra ny tsotoa nanaronany anay toizy zany Jesosy araka ny teninao teo mihitsiny fa ianao Jesosy manisy marika ny koromponao ka na inona Jesosy na rety mandridana na inona na favaro maro araka ny teninao iaro an'izay rehetra manana marika ianao iaro zay manam-pinoana iaro zay tsy matahotra ny devoly sy ny asan'ny Satana toero reno ianao tandositra daholo ka raha mitady hiditra indray eto amin'ny firenenay rehefa tafiditra zao mba nianty vaovao zao Jesosy tantereo ny teninao tahaka hanombako anao hatramin'izay mba hanombako anareo koa
ka za matahotra na mivatom zany ianao fa za mombanao araka ny tenon'i jesosy be miko fahefany anareo anitsaka ny hery rehetra zay ataon'ny fahavalo ary ny fiadiana rehetra voafolo amelezana anareo de tsy misy hoambino zany tena mamy tena mahery tena manam-pahefany zany jesosy ho ataonao amino rehetrarehetrarehetra indrindra fa amin'ny bebeny ko amin'ny anaran'i jesosy Kristy veda mianina zareo efa nahamasinao ane jesosy anisy marika am'izay amin'ny andronay tsirairay avy zanaka manjafinay sy temponanay ho any Madagasikara rena zay mivavaka sy mino any jesosy Kristy enjelinao nanisy samy marika izany eo fonanay rehetra misona jesosy dia mamiraha fo mamela eny satria tsisy tsy naloto zay fa mangataka zay nindra folao ka ho tamerahanao nay ny teninao hoe tsy lobenda akory ka ho tofo mandrakizay noho ny anarako dia olon'olotry ny fahafatesera ataovy amin'ny mino rehetra zany jesosy anankely tomboka zay nanomboka androanoray tanteraka aminay ny teniny mpamosalamo hoe sambatra ny olona zay voavelany sy voasarana fahotany sambatra ny olona zay tsy sainy zay voahepa ary tsy misy filaka amin'ny fanany amen mihinana Andriamanitra Resitoka malatra sy mitany ao ary mihinana Jesosy Kristy zanaka itondratonsika zay nitorotolona tamin'ny fanahy masina nateraka marikitsiny mizara navakofolary nomona tamin'ny azo fijaliana marika nalevo nidina tany fiainatsika nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo niakatra ho any an'andro mipetraka ho an'Andriamanitra Resitoka avy any eviny tsara mivela sy ny maty mino fanahy masinao tembolana masina manera zao tontolo zao tembolana ny olona masina mifamelan-kely fitsangana ny tena maty ary fiainana mandrakizay amen tanteraka tikon'izany amin'ny anaran'i Kristy ny Zanaka ary ny fanahy masina amen. Maria Magasarra
Mizanary andria manatena so fipaliana teravefotona Ramily Sofanilo Nomena avelo manasolo Lydia Gonzague Randrianarivelo Toso Mami anniversaire mariage plus double amour Randrianary Jaune Antsaniony Mararaniaina Rabesolofo Minosoko Piary Zoky Rabesolofo Sendra Sotahiry Zandry indray zany Zoky indray Zandry Rakotariso Jean Raymond Fanomezantso Mendrika Yasina Rakotariso Nicoleta Rabetokotany Arena Eli 6 ans Razana Miavana Fanjavivianina Liva Randrianaso Andrianirado Kiady Valotolo Rakotondramana Noelsan 17 Mangatakania 17 Ravoamiary Andripy Andrianaso Miary Rasoanirina Victorine 12 ans de mariage Mangatakania Roandepotsefatsap Andrianaso Jean-Christ Sira Zanamaeva Joséphine mariage 40 ans Mangatakania 17 Raramson Fitiavana Carla Soaromana Martina Rajona Fefezonirina Rakotariso Zolo Santatra 30 novembre Andiamana Avelo Jona Fidèle Lalao 4 décembre Andrianaso Arona 20 ans Andrianirina Medicarena Miriam 6 taona eo fanapiny apetraka aminao Benjamina Soa Olivia Carmine Marie 60 ans Ramanatso William Mangatakahira 354 Randrianaso Mahazo Asson de anniversaire koreto izay avelo voahirana Marie Solange 3 décembre 2021 avelo manatsotsika finaritra 4 décembre 2021 Mangatakahira ny miankina aminao Fatima Fotoana mariage 28 novembre 1970 à 28 novembre 2021 Rasoamuel Alphonse Pierre Sira Rasoanatoandro Ertine et pour l'anniversaire de l'Olina Micharecha Taïmi Jessos de Bolavina Mandavafatanareo ni cadeau d'anniversaire Milanareo Salam Rakam Sikolo Lending Fire Kulu Kacham Fire Namikulu Salam Farinina Papa Salam Rakam Sikolo Lending Fire Kulu Kacham Fire Namikulu Tikarecha Mamaki Amne cadeau d'anniversaire Masareo et Samikuba Samchi les cadeaux d'anniversaire Mende Sosena Sambolayako Dawara menaran Jesosi satria izany raha fitiavana dia monjy anaraka sy maneny hafa aho satria manaraka ny anaraka izy ny antsoa izy dia mariazy aho eo aminy arahory izy amory sy amefiny mariazy aho novokisako fahaina velona izy ary seho akazo famonjeko samy novokisako fahaina velona amony izy Dawaranira amezantsika misy rehetra dia nira 70 kira fiderana ny miankina aminao indro apetraka aminao fiainanjanakao tsy mba manana safidy tompo famaniry indrindranao marony ady atrehany voalohany aminy
indre fitiavanao anay Jesosy maro ny olo efa lasany ody aminao any vokatry ny aretina vokatry ny fotoana izay angalanao azy koa zavatra rehetra nataonao dia misy antony donolo dia tolona reto nanoratra ny anarany fakiny tony amin'ny ara-paramasina noho ny amin'ny universier na mariazy zany na naterahany zany ao ny ankizy kely ao ny efa lehibe ao ny mbola tanora mbola fitiavanao daholo zany rehetrarehetra zany Jesosy ianao mahalala ny faniriny reto olona reto ianao mahalala ny maha-olo eny reto olona reto fa fifaliana ho anay Jesosy ny cadeau d'anniversaire aminao teo fa ianao kay mamonjy anay raha olo zay na fotoanina na fotoanina intsony ny anaranao tsy ny andro tsy ala tsy matory mihitsy anao fa misy mandombaravarana foana dia mihaino vavaka ianao dia reto arasareo Jesosy fatonona tamin'ny anaranao hitana azy eny ianao anisoa azy eny ianao amezy rehetra iriny eny ianao dia araka ny tenin'Andriamanitra teo fa na dia izay rehetra tsy nangatahany ara dia omenao rehefa mahasoa azy zany dia ho an'ny olona rehetra izay tompony anniversaire tsy afaka nanoratra Jesosy noho ny amin'ny antony fantatrao dia mbola hojerenao manokana koa izy ireny rehetrarehetra ireny amin'izay rehetra irizy tadavany anao fa izay nge Jesosy mitady ianao fantatra ty ambony tany aty very izay raha vao tsy misy ianao na andro na alany amin'izay alehana rehetrarehetra hatrany am-pandriana hatrany am-piasana hatrany amin'ny fiantsenana rehetrany hatrany am-pianarana rehetrarehetrany raha aman-dreny tsy afaka manatany zanany any am-pianarana any ka hijanona eo tokotany am-pianaranao fa ianao afaka niraka any anjely Jesosy miaro amin'ireny zanaka ireny dia terizy daholo izay rehetrarehetra na feongonana na nanoratra na tsy nanoratra samy mpahina daholo mba hanana fifaliana izay Jesosy amin'izao farany taona izao na dia mampahory sy manangatsaraka ny tanàna raha ny devolo fa ho avy ny reto mandrindrana manana anao izay Jesosy dia izany fifalianay sotra Jesosy amin'ny anarany Jesosy Kristy ivelany Nazareta sotra Jesosy amen petraka tsika rehetra izay dia anorahitra atsika zao miana farany fampiasana fampiasana mahaza misaotra ny andidy rehetra zay tsy vita mampitodododoly amin'ity volamety miandrany Jesosy tsika mbola mampivola momba mitavy mbola million isan'ora mbola hatramin'ity volana desambra ety mety feno zay mitavyreo mitavyreo zany dia samy ezaka tsika manotanteraka izay mahafaly an'Andriamanitra rakitra borosy faharoana fikonana aorin'izay kosa dia ny prosesy
fifaliana miarana nanatsika amin'ny tiana marainy ty arydetana sy ny fahasoavany ihany amintsika toy zao ary ny raikapingonatsika ilazana isika mpiara-bavaka fa ny alalehibe-koana no mamarana ny fanateram-bohatra eto amin'ny fitandrimana fa toy zao ny fandaharam-potoana mahatinasika izany alatsinainy 1 desambra ny 2000 ao amin'ny voalohany fiaraham-bavaka fisotroana-bavaka ny alan'ny dekona sy ny asany dekona eto amin'ny fiangonana sy eto fiangonana reny tanànan-drano anasana ny diakona sy ny olona eto amin'ny fiangonana reny tanànan-drano izany alarobe 20 desambra sasabotsika 1 desambra barotra sy sakafo alakamisy 5 desambra sy 7 fianarana soratry masina alahady 2 desambra fitorinandro alahady ny dekona mangataka indrindra amintsika fiara-bavaka mba hiara-bavaka izany asan'andriamanitra izany miara-bantsika fiara-bavaka rehetra mianaran'i Jesosy Kristy toy izao ny fandaharam-potoana ny krismasy ny M7 amin'ny taona 2021 ty sabotsika 1 desambra afafy alahady 1 desambra SDKVM alatsinainy teo 1 desambra SLK talata 1 desambra ondry ny mpampianatra alahady 1 desambra fety alakamisy 1 desambra ahitana somara 7 desambra katezo sabotsy 1 desambra tapitaninia alahady 1 desambra sa alatsinainy 1 desambra lambre talata 1 desambra fanantenana alahady 1 desambra mima alakamisy 1 desambra kateza joma 1 desambra CFF asabotsy 1 desambra azonireny FPM tanànan-drano FPM avamosompona kristiana tanymazokony STKJ noho ny fakoevany aladiny mitandrona rakotondra somafisoenaingobelomenakany diafalina manaisompona katezony manasa ny amanamantsakaiza rehetra izay nahamazo fahasoamana tamin'ny alanazany mpanompoandriamanitra zany ny sampana katezo rehetra irombo miampianakatezo iro rehetra izay efa nandady fa amin'ny sampana katezo fa hiara-misaotra sy ankalazan'andriamanitra isika satria efa feno fotoana ihany koa ny nahavitandrina azy afeno 5 fotoana no nahavitona ny sampana katezo azy mba ho zava-dehibe amintsika izany izany dia fampiarana ny alahady sy 1 desambra amin'ny valomaraina ao amin'ny efitrano 318 amin'ny 3e étage koatsaroro ny mpondranareo izay efa nitoro ny ten'andriamanitra taminareo evero ny afarany fiany 40 tony evreo 37 amin'ny sampana katezo ilazana ny mpiamana rehetra amin'ny sampana katezo mba ho tonga ivoy ny sabotsy 1 desambra amin'ny lakandro amin'ny salle 314 3e étage fa hifidy ny vao sy ny komity amin'ny sampana katezo izay tondra ny sampana mandritry ny vatona indraitsika ilazana ihany koa ny vaomiera-pianakatezo mba ho tonga anatanteraka ataoko zava-dehibe aminao ny fanaovana ny asan'andriamanitra ho aminareo ny fahasoan'i Jesosy Kristy tsika no vao katezo ilazana isika dia koana mpiana sy isika mpiamana eto amin'ny sampana fanantenana mba hanatanteraka fifidianana ireo vaovao eto amin'ny mpiamanana isika mialahady 1 desambra izao izany dia hotanterana amin'ny efitrano lehibe ianam-batelo manokandroa sasany tolakandro manonampiadanan'i Jesosy Kristy tompo amintsika tsiraina antsonany dia koana sampana fafimba ho tonga ivory ny asabotsy 1 desambra amin'ny telo tolakandro eto amin'ny fiangonana vianambany zava-dehibe ny vomiana amin'izany Zao tsika dia anomana ny fotsika hanao ny procession alohan'izany dia anonira ny fifoasantsika ao amin'ny boky ny fifoasana fa telopolo zato hoe ny foko no mpihaly fanavotany Jehova nandritra ny taona voelika ho faty tokoa voelika ho very fanavotan'andriamanitra tamin'izany rehetrarehetra zany ny hoe nahoany lobako dia milamitra fidena ny varotra manareo izany fifalitsika misaotra n'andriamanitra sika ary lendelybe fa ately adidiko mandrefa rano fitana arato izay azoko entina hamory olona ao an-danitra araka amin'ny
kely tao hoe tsy miandriantsika raha misy mararany na misy miminana tonga dia miasa tsangatsika rehetra. Anatitra ny fanatitra anjaranao izay Jesosy dia hiaraka aminay ianao ampifandriana amin'ny fonay vanolorana izany manao voninahitra anay ho an'Andriamanitra irery ihany. Alleluia. Masina, masina, masina Jehova no maro, eny ny voninahitra rehetra. Amen. Vetivesy. Vehivavy dia azo teny poketra zareo. Diutulisano macchina avevamo chiamato spegna e poi abbiamo mangiato fanno una sanola e andare un'operazione classe si gatto a toni sumati per tutti i sapori per tutti i stomach Vaishnai come per mangiare un passo arena facciamo di maciuca arriva sono non le mese sociali mi piace come per prima per mangiare Allora suona se mani suonano che insisti per senti per una qui riaprono oppure non si chiede niente da un fino di non mangiare tanto la cultura zona angia per la body signor lei ni manasa che piena carne fune panucina a un fombava a mia la tanto se con mi chapello con lì protestanta o un alaboni a giro alla musi nella di dove protestanta con forza ma che si prende dopo ma per un'accia di mangiancia di fiamma. Chi la sanno per la mattina? La matura si è la sua janette, la matura la sua mangiaria, la matura malattina su janette, anche matura non c'è malattina su tani, la matura non c'è la gioiellica, anche matura su alla su lei, la matura la mamina, anni, anche matura su una primale, dopo la matura non solo e me, ma che consuole fini, e poi non sanno la scelta massima per la dimostrazione stati, la giana umana e il socialisi, la persona cinema, si funzionatina, ali la giana umana, ma non viene a slavna, si, rannizzanari, ma la latina sonia, se non anni, su una persona, con arena e con la città. Addirittura Safi mi ha
Zaka, Gabriela Josepha, Andriamatura mpitondra soa Jean-Marc, Ramatora zanabolina Mirina Tina Andani, Ramatora soa Mirina Mimiana Filani, efa nanasanao ny fanamasinana famadiny zafy ny zanany, rakotondra soa Adomena Eritina sy Andria Mirina Minista Volana Navitra, sy tanterahana eto am-piangonantsika ny reky 9 décembre Amboa Maraina. Ramatora Beloanosy, Andriamatora Pitsar Jean-Ami, Andriamatora Denasol Gaston Valendani, Ramatora Leçon Claire Johnson, Andriamatora Jolarson Jean Benjamin Valentini, dia Pamapandrianalon Farmasinana, Panambadiny Sary, Zany, Ranosy, Tupiniana sy Jolarson Akoby Nandiana, sy Tanterana, Amboa Maraina, Omni e Carmasina, Marie-Lézine, Mancheza, ny reky 9 décembre. Ratsontatolo Naina Désiré, Rasafy Armanduna, Andani, Rasalatsary Bertina, Rasoazana Tsimba Teosina, Ramiaramanana Andriantsik Théophile, Lalaina Sokozorina, Kinani, dia Mampandriana Reny, Farmasinana, ny fanavadiny zafy zany, Lalay Berson Andriamina, Frédéric sy Andria Mitsiri, Lalaina, Nilay, sy Tanterana, ny 9 décembre, amin'ny 20 eto am-piangonantsika. Ramatora soa Mahepa Jean d'Arc, Ramatora zanamana Jacqueline Ivona, Andriamatora Zavodaibe, Andriambolina Vady, Andany, Ramatora zanajao Charline, Andriamatora Andriama Azolo, Evso Patrick Vady, Nipilani, dia Pamanasanao Anosana Farmasin Farmadiny Zanany, Zapny, Razakotraibe, Mamena, Andriana, sy Andriama Hazoloro, Nantenina Katipiska, sy Tanterana, ny 20 décembre, Amboa Maraina, eto am-piangonantsika. Andriamatora Aritsakavontsouiery, Ramatora Romanana Ernestine Andaniny, Tompiara Ratouson Souniel Marcel, Ramatora Zanabola Claudine, Vila, dia Pamamasanao Andriana Farmasinana, Farmadiny Zanany, Rakonzaka Edson Monza sy Tokonomenzanarary, Fitanina Jacqueline, sy Tanterana, ny asafoty 20 décembre, amin'izay ora eto am-piangonantsika. Tsy mafetra laino Soanirina onjanena Nadia Andani, Rakotomina Gervé, Razanamaso Voahiro, Nakina, dia Pamanasanao anatrika ny Farmasina, Farmadiny Zanany, tsy mafetra Nianja, Hermiana sy Rahabolina, Olivia, sy Tanterana, eto am-piangonantsika, ny asafoty 20 décembre, andro atoandro. Raha misy mahita ny fametsany Farmadiny Zanany, dia ofizy anatina Ray aman-dreny mitandrina. Filazana manjono amponana sy fanantenana fitsanganam-bena maty nopandremisany anareo fa ny malala laika manantoanana ajanirena vola fiandry promotion panompo ampifaliana dia novomandy ny anavobera décembre rehefa ny vahiny vonabetotany hoy ny vadiny Ramarson Raymond ny zanany Minata sy ny nofiny dia fanjana sarety ny conservateur ny zoma 3 décembre tamin'ny Sivolo Maraina ary nenananjanonanjomandrimandry tokompinina tananadrano tanana metranazy eto am'fasanjazany amin'ny masina. Amponina sy fanantenana fitsanganana tena maty no palesiny nareo fa ny aromananay rakoto amin'io Edmond Piandry dia natsonderoteny aminy ny alatsinainy 2 décembre efa ny vahiny taona tetotany hoy ny vadiny Ravony Aromanana Jany Vondrosary sy ny Fadavelona Populara Malarivo sy ny zanany Silianada ary fianakaviana Mampono. Ny nofiny dia niaratola trany Loregree 78 Béolisika ny zoma 3 décembre tamin'ny atoandro amin'ny tanàna Jean-Claude tanàna metranazy tao am'fasangasiny tao matomana. Amponina sy fanantenana fitsanganana tena maty no pandremisany nareo fa ny ao mananay Lalala Soubet Justine, ny Fadavelona Populara Benilana, dia natsonderoteny aminy ny 1 décembre rehefa ny vahiny 5 taona tetotany ny zanany Fomenada sy somotenany Erika ary Clémente ivady promotion pamavy NPVM Fadavelona Populara Cotonena Erinadasana promotion faisakiny NPVM Andrianjanapolinière Milana Rajamivady sy ny fianakaviana Mampono. Ny nofiny dia niaratoatrany le 3 D 76 terre ankavilana mamasina sabotsy 1 décembre tamin'ny 20 ary ny tanàna Janonanjy
Andriamanitra teto amin'ny tanànan-drano alohan'ny mametrahana azy eo am-pasabazany dia vavolanga manisaka andrena. Ao fonoana sy fanantenana fitsanganantena maty no mpandremisina ro fa ny Dimanche malalanay ambinitso andriamantokoavana fiandry promotion olombelona rehefa ramina ray natrisiny taona dia hotany hoy mitaizany mivelony alamanana justisy sy ny fianakaviana mamatotono. Ny nofiny dia hialao trany Lorezaina Saint-Agatère Anjarary le latsinainy 20 décembre amin'ny 20 dia tena dia ny atrasan-drazany ambatomainty amin'ny Stagatra. Farakitra compostement missionnaire avy amin'ny fanakaviany Fongolara Botoariny Redmond 10 000 ariary avy amin'ny fianakaviany Fongovavy Manantoana Janivina 15 000 ariary avy amin'ny fianakaviany Fongovavy Lalasoa Bebe Justina 20 000 ariary. Andriamanitra fampionana ny aman'izany fianakaviana izany dia toy izay indray raha efa fiangonantsika voninahitra ny eo Andriamanitra Regina. Ari,
condition antokoatsy nefa araka miteninao dia miaraka amin'ny fony ianao dia tsy maintsy mandresay mangataka mihina tena mivalotolo sy tena zato ny andiny faefatra dia misaotra jesosy nanolotra izy tsy miariva ariary saotra jesosy izao fanarafarany izao ity ny anjaranao jesosy zerao manokana nitokatra aminay mba tsy horavano sangatsangana tsy aziazy kany hoaraziary ho an'ny dada ny efatra naray ao an-davio ary ny efatra naziazy ho an'ny mahazo dia hitako ilay tia mifanamby dia ao amin'ny salamo hoa carte izay ao amin'ny tombofirany solomona hoa carte satria jesosy zoko malala fa nahatratra ny 17 taona ny mahazy azy tsy voatokana misy miara-miasa aminao ny vato promotion paration 2 nanatra ho anao leviany raha ialazy azy atolotra ho an'ny dada fanaraksika jesosy fahalalako ny fiara dia omenanao ny ampafony ka indro zany natolotranao 4 millions de francs jesosy eofa izay fa hofantenanao ny tenao fa omenao sarasarako izay zay reo fa jesosy mitokatra aminay alleluia misaotra betsaka ny amin'ny sorehetra izay nataonao taminay mba niretena zeninao tondra amin'ny fasany sy na ny dekoto amin'ny tamatany na ny fasany mba mitonga ny jivama azy amin'ireo toavilary eo manotra izy 300 000 francs ho an'ny davle sy soratra jour livoria jesosy eo namindrafo amiko mangataka jesosy mba afaka trosa ny jivama esory amin'ny trosa ireo zay jesosy tahiny tena atao betsaka ny entana midiko manotra dimy livoariary atolotra ho an'ny dada satranao jesosy no ny fitiavanao sy ny famindramponao tamiko sy tamin'ny ambonako dimy livoariary ho an'ny davio satranao jesosy kristy fa naovanao tamin'ny varatra izay mangatako mba ho vanginao ny variko sy ny rahavako 25 000 francs atolotra ho an'ny dada misaotra jesosy andriamanitra tafatoetra ny tompo ny fanahy hira sy ankalazanao misaotra jesosy indro atolotranao ny fampotokarenina ho anaziazy atolotra ho an'ny dada misaotra betsaka jesosy fa tsonga so mantsara eto ilay latabatra aminao mangataka vavaka amin'ny dada betsaka mitrosa ary manolotra izy roa livoariary ho an'ny dada misaotra jesosy fa vita so mantsara ny examen mangataka aminao ao jesosy mba afaka avec mention araka ny famikenao fantanao trano fiainako sy momomamy saotra jesosy amen manolotra izy alivoariary saotra jesosy no ny fitantananao ny fiainanay an'izay mifona noka zavatra rehetra nataonay kanefa tsaka ny sitraponao afatra papelatananao ny fanadinana rehetra izay ataonay mba amongy ako afatra papelatanao ny amin'ny fifankatsiaranay dimy alivoariary saotra betsaka jesosy fa nositranao fa izy jesosy miasa ny zanako aromy amin'ny ratsy ny zanako ataovy manjavena ny masony fahavalo manolotra izy na ialazy azy ho an'ny dada malala misaotranao jesosy fa vita somantsary ny examen séant normalement mino fa ataonao afaka satria zao dia fitaovana fotsiny any fa ianao miara-miasa mbola manantena ny fitantananao hatrany tsy miariva ariary misaotranao jesosy fa tafiditra tamin'ny asako ihany voninahitra ho anao reny ihany mangataka aminao mba hitohizan'ny asako tsy ny ampafony karamako raha ialazy azy ho an'ny mahandry tenao ambony talena taminao sy nangataka teny valinao jesosy ka afaka komakory magistrat misaotra jesosy betsaka itao fahazakana nataonao tsika anao jesosy raha ialazy azy ho an'ny dada misaotra jesosy no ny fitantananao sy ny miombinanao alailana karikely misaotra ihany koa jesosy fa nanasitrananao ny tendany zuky ary mba mangataka aminao jesosy ny anasitranana azy tamperaka ko indro jesosy miampana izay nomeno anay akotra ho an'ny dada roa alazy azy ary mampivongonana ny voarivo azy azy misaotra jesosy fa mbola afaka manolotra ity vola-ty tamin'ny possession 50e mangalaka 90 000 francs ho an'ny dada avy amin'ny fianakaviana anankiray saotra betsaka jesosy fahasalamana tsara izay jesosy eo mba ho afaka amin'ny fanadinana rehetra izay ataony ny zanako omenao famindrampo izay tsy miarivaria sy soratra telo alazy azy fanampisaonana voninahitra andriamanitra kely ihany
Rualariary Kambayalariary Aldada, Timelivoariary Minsoasety, ary Timelivoariary ho an'ny fanampiana ny pasteur ny Ambanivohitra. Tozonao tsy saotsy fa ny haino ny fitaraina am-pianarana ahafahana magistration masina fanako, tino ny fanokovanamena ho anto fanao Rualariary Kambayalariary Aldada, ary Kambayalariary FDM ho an'ny fiangonana zany, ho an'ny tranon'Andriamanitra resto fafitoetran'ny saotra tsy saosy fa ny haino fitavaky ianao vita somatsara ny mariage ny zanako, ny fanokanana ny fitahino ny fiaina rehetra, inao manotra filao anao 25 000 francs any mahantra ny saotra tsy saosy amen. Atotranao tsy saosy ny ampahafony mangaraka vavaka mba hitombo ara-panahy Rualariary. Indrindra tsy saosy ny sombony tamin'izay nomeno anay mba zay atao tsy saosy ny tokantranonay Rualariary. Fa manasaona voninahitra Andriamanitra ilay Alariary ka ny Timelivoariary Aldada ary ny Timelivoariary ho an'ny pasteur any Ambanivohitra. Itondray Jesosy ny ampahany izay nomeny, itondray Jesosy ny ampahany izay nomeno azy, etaio Jesosy ny volanay fa mandehabe nefa tsy fantatra hoe makaizana nakaiza saotra Jesosy amena Timelivoariary ho andala. Atolotra ho an'ny tablio amin'ny fiaina voalohany ilay Alariary. Saotra ny amin'ny famondranom-ponao anay, Jesosy misaotra misoratra rehetra mangataka vavaka ho amin'ny vizany zanakay izay ho an'ny France ary mangataka vavaka koa ny amin'ny fiainanay 50 000 francs ho an'ny asan'ny fiangonana. Izay fiangonana tafita soparetana mba ambaina dia miara-bandanda ny fahatratranana ny fahadiam-potoana rehefa ianao ary Jesosy tompany hita sy ny anao sy ny ankonanao manolotra izy ray Alariary. Ty misy noty anankiray manolotra izy Timelivoariary. Ty Jesosy ray Alariary sombony tamin'ny karamako foko ho anao. Saotra Jesosy fanekenao isan'ny miara-milanao ao Timelivoariary ho an'ny tranonao. Apahafolo ny hofatrano Valarivoariary. Tsy ihany koa manosy anankiray nanolotra noty manolotra izy Dimanjary. Satranao zay Jesosy no fitantananao anay fa natanterahana ny vokodionjy any Valia zanga dia apetraka fianao teratananao ary migarakavavaka izy ireo manolotra izy Timelivoariary ho an'ny tablio. Tsy soratra Timelivoariary. Saotra Jesosy fa feno fito amin'ny 10 taona ao telo dia mbola mangataka ny famondranom-ponao mitanjaka sy hery mangataka ihany koa ny anampianao anay amin'ny fanaovana trano Rualariary ho an'ny pasteur any Ambanivohitra. Tsy soratra Rualariary. Saotra betsakanao zay Jesosy tamin'ny fahagagana lehibe nataonao fampianarana satria rehefa mangataka izay dia novaninao rehefa niavy amin'ny famondranom-ponao dia manantena miara-miasa fa amin'ny trano izay Jesosy dia mangataka vavaka izay mba ho tanteraka somatsara ny fanamasitena ny fanambadianay Valarivoariary ho an'ny fisaoana an'Andriamanitra. Tsy soratra Rualariary. Tsy soratra Timelivoariary. Saotra Jesosy fampikarenao anao dia mizaly sy hoarivo ray Alariary misaotra Jesosy. Voninahitra ho an'i Jesosy, saotra Jesosy fa feno 10 taona ny fanambadianay mangataka ny fiarotana sy fampitaisana avy aminao. Jesosy fandresana ny trosa izay ianao no ndakanay anatrako izany telo Alariary ampafolo-ny kandrano. Voninahitra ho an'i Jehovah Andriamanitra ilay zanaka fanahy-masina, Jehovah saroby ao araka ny haben'ny fankasitrahanao ny olonao fanino famonjenao ahitako miso izay fampafidinao manolotra izy arivo sy telo Alariary ho an'ny valo. Tsy soratra ray Alariary. Salamo fomba misaotra indrindray Jesosy dia somatsara ny volany banque ampatsotra ny famonjenao ary mamelaka indrindra mba ianao hiasa amin'ny fiainanay manolotra izao voninahitra ho anao manolotra izy Valarivoariary. Romagne 9:33b. Izy Jesosy sombony tamin'izay nomenao anay atolotra ho fanatra noho ny avokana fa ianao rehefa nanapaka sy nanasotana anay tamin'ny trosa. Saotra Jesosy mangataka vavaka ny ampitsotan'olona, mangataka vavaka ny fiara mba azo karama mifanaraka aminy manolotra izy Valarivoariary. Tsy soratra ray Alariary. Ampahafolony tamin'ny vola tao an-trano Arivoariary ho an'ny mandry. Tozonao Jesosy fa teraka raha kely somatsara na dia tao anaty andro mafy ary mivoaka mpandraisa trano fa manananao
libérale mandataka vavaka mba vita somatsara ny mariazy sady mba hiala amin'ny tompony vaky sy ny zanako amin'ny vavaka izay menakavy misaotra jesosy. Andriamanitra ilay zanaka fanamasina fanatrany izay mitera aminao misaotra tompo tamin'ny nafaharina ny andaikana izay tsy mety sitra fanafody tonga tsara tometana ka ianao jesosy kristy no afaka lalana amin'ny famatotana izany dia milamina tsara amin'ny fandraisana fivinina amin'ny ao ampiasana raha ny sampifanina 200 000 francs fa vokatry ny fona menakavy 75 000 francs an-dala 125 000 francs ho an'ny fiangonana amina kanina 480. Fanavavaka mandina ka ialaviary omena ny mahandro fa 50 taona ny data 25 000 francs raha mbola izy farany dia tsy foana ny fanantenanao sy soratra tsy miarivo ariary sotradrina jesosy satria nahazo ny lalana voalohany tamin'ilay fifanganany ilaisampirenena natao tamin'ny 25 000 francs teo omany mandoreliany ty misy vola kely enizato sekostelo alariary ka 3 alariary ny data ary ny enizato sekostelo alariary mahantra mangataka ny ina vokira fafalorempo misaotranao jesosy 20 taona tamin'ny 27 novembre teo dia mangataka amin'ny famotrampo avy aminao roa alaviany ho an'ny tranonao. Misaotra jesosy mbolaza mivanao anay manotra ny mifatrano mangataka heritanjaka jesosy lamana mbata io fiainanay raha ialaviany ho an'ny dafleo jesosy mbola misaotranao zay fa mbola minenao zao fotoana zao indray jesosy taio miasa fifiandoanay fa tsy malafo dia mba leiko fiainanany ankizy taio fa ianao mampafatra ny zavatra rehetra ary manolotra izy dimanjato ariary. Misaotra betsaka jesosy ny ampitiavanao anay ny ampononako dia manantena ny amahanao ny olana amin'ny anjany amin'ny zanako misaotra jesosy manana voninahitra dia ho anao riariany manolotra izy ray alariany sy soratra tsy miarivo sy telo alariary ary farany niende izay mitaraina aminao ianao jesosy eo misaotra jesosy fa fahamanivavaka ianao ka nandrozy tokoa mifafitra izay nataonay roa alariary ho an'ny fiomana vokitanjona. Enina sivifolo zato fitambaran'ny voaly izay voaray amin'ny fotoam-pivavahana androany maraina ny fito zaona telo amin'ny valopolo teto amintsika ny ampolo tao amin'ny tena voalohany telo amin'ny roapolo tao amin'ny tena faharoa telopolo kosa tany amin'ny tena fahaefatra voninahitra teo an'Andriamanitra indrindra. Mirafta sesuliamana tiavana tokoa ny vatsika zany varan'Andriamanitra tsangatsika rehetra fitiavana mandrakizay fitiavana maray tokoa dia misaotra izay. Oh,
faly anay zay Jesosy mihira ho anao. Ilay ianao ilay tena tianay teo ambony azy fijaliana, nanolotra ny ambony indrindra, dia ny ainao lafo vidy no tiananao anay. Samy faminatitra feno fitiavan'izany no hamalina ianao Jesosy. Misaotra aminao, manolotra ho anao zao raha zao zay vokatry ny fonay noho ny fitiavanao anay tsirairay avy. Raiso izany Jesosy mba hampitory foana ny fahateseranao aminay olombelona. Voninahitra anay ho an'Andriamanitra irery any. Jesosy vita teo ny asanao rehetra voany. Mino Jesosy fa mbola tanterahanao ny teninao hoe tahaka nombako anao tamin'ny taona rehetrarehetra ina, mbola nombako anao amin'ny lafo rehetra. Be ny aretina Jesosy, be ny fampitahorana ataon'ny Satana, fa ianao fa nanisy marika ny mpanomponao ny maty, izay mivavaka, izay mino, manao ny asa. Izany mipetrahany ny marika eny andro ity. Andava avokoa ny aretina rehetra sy ny fahasiranana rehetra Jesosy. Reno avokoa ny vavaka teo nataony ny mpanomponao tao anaty voady, ny fandiriana soa, ny fandiriana mafy, ny fandiriana rehetra. Tao aza fa nivavino sady fifalinana amin'ny fifalinana afaka hatramin'ny fanadinana rehetra. Misaotra Jesosy. Izay rehetrarehetra kosa Jesosy, mahatotonga eto amin'izao faraparan-taona izao, mahatsiaro aminao. Fa matoa izay mbola salama tahaka izao aho, dia miloa ianao. Mahatoa izay mbola mivavaka eto, dia mahatsiaro fa misy vala mivavaka azo eto, tsy takatra ny saina. Tsy takatra ny saina, meno anay maimai-po. Ary efa naharay an'izany ny sasany Jesosy. Sasany mbola tsy nahazo, sasany mbola mendrandra. Be ny fahotana, be ny olana mangataka ny hidra fo, dia tena hidra fonao a Jesosy. Aza mijery ny fahadananay. Fa ny fiazaka zanay aloha eto kosa mba jerena. Fandaninay andro aloha eto kosa mba jerena. Ary ny fonay efa entinao mba jerena. Hivavaka azy Jesosy. Mangataka aminao aho. Eto amin'ity toerana ity misy ny voninahitra ao. Eto amin'ity toerana ity misy ny fotoana vetivety andraisanao ny fivavahanay. Fa tsy mba misy fotoana ho anao manko anetrany Jesosy. Korota ny velona ny maty. Na mivavaka raha tsy vitanay intsony. Fa eto ny toerana mba hioranao na dia ray minitra raha Jesosy. Mba tanterao mihitsy Jesosy ny teninao hoe ho jerena masoko fotsiny ianao, ho jerena fotsiny anay, dia anasoanao azy. Tongavany amin'ny tablo rehetra any ianao Jesosy, hatrany amin'ny farany ambony any. Misaotra Jesosy. Hatreo amin'izay mpolonao. Andindinika anao tahaka ny fandindinika ny mpiandrondronao. Taraina aminao ny ondronao Jesosy. Mivavaka amin'ny ao ny ondronao Jesosy. Ray minitra mangataka aminao mba hiondrika kely raha mety anao. Dia mba mila tsofina ka ianao mivavaka Jesosy.
Misotranao na dia mihotrika fotsiny hitan'ny maso ny mpanomponao azy indrindra fa mifondy izay natorany taminao tampiarao Jesosy ny teninao hoe na mbola tsy mankataka kola azy nareo fantatra ny rainareo izay ny an-danitra izay tokony ho anareo lay tokony ho anay Jesosy eto any mivavaka atao fitongany Andriamanitra ray ary tahaka izay namalino vavaka hatramin'izay mbola nomezony valom-bavaka amin'ny dia ny anaran'i Jesosy tokony manaranay mangatana izany vavaka izany ary mitaraina izay angataka izay tahaka mipangataka rehetra hoe sotra Jesosy rainay izay ny an-danitra ary aza matahotra foana na merikerika foana tahaka ny fanolombany ny akoho ny reniny ny zanaka mbola hoako anao koa ary aza merikerika foana fa mombanao ane aho e amonjy anao foana ny aho e ino vitako tomboka se ny ampelantanako anao ary nasika marika eny amin'ny andronao amin'ny fitanoana andalo fotsiny aminao ny aretina rehetra sy miloza rehetra ary tsy mambinina sy asa ataony Satana sy ny fiadina rehetra amelezana anao sotra tompo anao ny teranao mianja anao ny voninahitra mandrakizay amen tsy misy reareakoafatanao Jesosy
tena manofaranarena tsara indrindrano misaotra ndraiky izy misaotra no tena loroka zay nanao zany a manepaka tena manepaka tena tonga mihitsy eo anatin'ny folo tonkiro ary tena tsarona mihitsy fa miara-mihiro amin'ny ankizy misaotra ny ankizitsika sambalena koa izy teka vahevinateka ho antsika takisamikaoly a ny firokira rehetrarehetra am'izao krismasy eo mba andranesa tsara mitonony zay saran'ny ankiza ny amizany dia miaravatsika rehetra mianaran'i Jesosy tompo riavana amin'izao fandraisana farany taona izao amin'tika FPVM mantsy ny dimanche premier dimanche mois de décembre zay fandraisana farany taona farany misy mantsonka piano mois le 25 décembre afandray zay fandraisana farany taona dia Allemagne 10 décembre avec amin'ny miaravatsika oa satria zava-lehibe zao fionana n'Andriamanitra izao raha mba fantapantatrao mantsy zany hoe tena fitiavan'Andriamanitra atsika hoe tiamelanatsika ho amin'ny tena fitiavanatsika nandritra ny aza hoe 5 taona zay afaka kely efa ho avy rehefa nitaona manaraka io anome afina amay Jesosy ina nomeny Jesosy tamin'ny 5 taona afaka kely zany miverena amin'ny fitiavana voalohany raha manontany anao hoe inona re ny fitiavana voalohany mba niverena anao hoe ao dady mbola io izy io za mbola miangavy any ampiantsika io ananitadavana vo atao hoe inona le fitiavana voalohany dia mba averina mba fantarina ny olona le ka zay zavatra zay a mba hitro kely le avana vera mba mety dia amizay mba hiverina amizanitsika farantaona hoe ao fametrapetrany eo natrena Jesosy zao hoe zao ny fahotako Jesosy tamin'ny taona lasa rehetrarehetra zao ny atalako zao ny dinako Jesosy mba apetraka tao anatrerao zao ny manomboka am'zao zao so nao metetra hoe fametrany lasiny ny adalatsika eo natrena Jesosy ka namenatra tena mamenatra na dia milaza le fahotana fotsiny azy araka amin'ny tenylaza mamenatra dia mapetrao aminy eo fa dia miteny amintsika hoe inavy no le zavatra apetraka amin'ny Jesosy inavy le apetraka amin'ny Jesosy adalana ditra fahalemena freria ohatra fotsiny zao raha zay aminareo nafanao fotolosa amintsika tokonona dia nandeha ho any mbatomravavy zay dada tamin'izay dia teny tanan'izay zao inona ho adada ny tena hevitry le hoe mivavaka amin'ny tanakotrokotra dia osy izy io sasako aizako ny zazavavaka amin'ny tanakotrokotra zao ka misy fa tena zay foa voapelo tokely raka misy ino nanefa bavaka amin'ny tanakotrokotra za tsy mahay mivavaka amin'ny tanakotrokotra fa valo nikikely zay tokony etenety zay dia afanavitra mansa mafana loatra dia zay no tena zany ny tana zany dia nareo zanaky ny zavatra nataony Jesosy inona ny mampifahalemena fa rehefa fahalemena efa fahotana sa tsy fahotana ny fahalemena rehefa tsy hainao mandalina azy lasa fahotana na Jesosy azy malemy loatra amin'ny fandeferana na efa ataon'ny olona tsy fotony azy tsy mba namaly fa zay afina rehetra zay passion de Jesosy passion du Christ mitondra ny fahorentsika rehetra rehetra ka miteny aminareo fa mijano izy ny tena hoe raha voahitra afo Petera Jesosy ahoana nalainy Petera sabatra dia nikapoa ny sokomaniko afaka misokony avana dia hoy izy Jesosy averefa toerany zavatra ozy fa mikapoka dia menyray koa fa tsy ovitro zay le fahalemena miteraka fahotana raha misy ololohany mpanota amin'ny fototsalena dia Jesosy fa zay ny azy ny fifandrosa fa ny antsika kosa
patatiako hoe mba inona kosany anao andehananao ratika herina 5:30 ao amin'ny FFPM miazo fijalinao io matsonotrentsika zao ny andiny voalohany mipetraka taony any fiangonana fa manomboka ny ndimy faharoa kosa dia mitsangana tao dodoltsika amin'izanira 5:30 zany andiny voalohany mipetraka tao fiangonana andiny faharoa kosa tsangana dodoltsika Zero io mandritra 3 minutes aza kipo tsy ny masonao fa naniaka azy ianao io azo fijaliana Jesosy io eo anatin'ny masonao androany zany ianao dia manomboka mieritreritra zany dia mba atao samy Jesosy so dia mba tanteraka am'izany fa ny fifalitsika androany dia miaraka amin'ny Jesosy raika Abraham tsy mendrika antsika na nitsipona lafaka amin'ny latabatra eo zaka volana soratra maso tsy mendrika fa rehefa haino mamendry tena okatreny Jesosy tia ivavaka Jesosy manaritra anao zay Jesosy amin'izao fotoana izao mahay latabatra aminao zay Jesosy amin'izao fotoana izao notaonao zay kabotonana ary babonao zay tonga zao lazany eto totoena izy sabatra misy Jesosy fa matetika tsy tsapanay zao fa ataonay fahazara fa miagavy anao Jesosy amboary zao mba hafantatra fa raha ny président de république zany mba manao andao hiaraka amin'ny sakafokana akory ny fiomananay Jesosy na ny akanjonay na ny fidiovanay ninona anatrehanay zany président de république zany mba ho sanatra ataonay zany fa tsisy président de république mba hanasanay zany na ny apita ranomasina na ny tsy misy zany fa ianao Jesosy lay mpanjaka ny mpanjaka lay tompontompo lay Andriamanitra ny Andriamanitra avianareo zay miasafatana mavesa-pientana makanesa tia fa izao mena tsara raha mba azo rema Jesosy raha tianao ambaranay zany tany fitsara nay zany miodikodina gne zay Jesosy teto am'izotany zao karaka miteny ray aman-dreny na dia misy ny aretina antsika Jesosy
rehefa manana no tokoa zay ka asinao marika ny antonay tsy ampaninonanay zany fa ny sisa rehetra vo laza teo koa fa lazaza voateraka androany aza rehefa tsy misy ny marika na tanoro na ray aman-dreny na fotsivoko rehefa tsy mipetraka amin'ny marika Jesosy maty tontolo mingavy aminao Jesosy manano mba ampetao marika androany amin'izao firaisana tapatra moro zao atetero ny andronay ino Jesosy zany marika izany tahaka nataony Mosesy tamin'izany fotoana zany asina raha zanako nitaony tonambaravara tsisy nanenina mihitsy zay trano misy an'izany fa zay tsy nisy an'izany maty teo ny nananato rehetra mingavy aminao ana Jesosy amin'izao ora fotoana zao satria efa sitraka maminao loatra Jesosy no iray latavatra aminay ny anapaka anay loa satria matsiaro zay fa betsaka mamatotra anay tsirairay azy amin'ny fiainany amanatolo androany Jesosy afao zay Jesosy esoto totoany zay rehetra mampisaraka anay aminao Jesosy rahavarafao toany Jesosy satria afaka manonzany kenao ka dia tanterao zany Jesosy satria anao efa tianao mingavy aminao Jesosy andraitrao zava-masina zao tontolo tsirairay inona molo Jesosy mofo volafilay n'olona ihany tovay novidina sy ny kolokoloana ihany olombelona nanao zany mingavy aminao andro amasino Jesosy nofo amasino mba ho tonga amin'ny tenanao Jesosy efa hitenanao iny voarainay ka tafilitra ao anatinay dia tamiteraka ho azy ny teny apôstôly Paoly vaombo miaraka amin'ny Kristy amin'ny azy fitsantiana ka tsy zaho intsony no velona fa Kristy no velona tamina raha mba hainao kainay kosa Jesosy mba manatanteraka amin'izany teny zany hanao voaty ao anatrianao zay Jesosy mba ho ianao amin'izay no anjaka ny fiainanay fa tsy siaka ny devoly intsony efa nohoana daholo zany efa nompitena teo daholo zany Jesosy miranao koa ofotsonay io fanadiova ny hevoka fahotana indrindra ny sampy rehetra zay efa namatotra anay atramin'izay androany io ranao io hamasino Jesosy fa tonga dia anatinay io ny manao dializy anay ka tsy rana intsony no amikorenao fa ny aminao Jesosy sosa ny rena Jesosy reo midekona ianao reo mifidy reo Jesosy olona tena zao daholo kio saray ny olona loatran'olona rehetra ireno midekona tahaka zao olo kely efa badekona zany ataon'olona mingavy aminao araka amin'ny tenao hoe tsy anareo neny miantso ahy fa izaho ngeny miantso anareo hoe zaho koa ngeny manena anareo zaho koa no maneny anareo mandesy aho zany neny tenao Jesosy ka diovo reo sasao reo ka raha vo mikasika reo zava-masiny reo mitanana Jesosy satria izy no reoloany kasiko ny fiaina kasio ny ankona kasio ny fahageran-tsana kasio ny aka kasio ny fianaran-tsana ninina Jesosy amin'izany tontolo zany iaminao zay miana satria malala eo maty izy ho iana misotra mikina Jesosy ny mpanomponao ny miangavy ny mpianomponao ny mangataka Jesosy ary mbola mpanomponao folo zay mampiampiafanay tianao dia ho anao midera ho anao nihaja ho anao ny voninahitra anao efa tramotaloha mbola ho anao mandana izay manak'izay eny ariavana Jesosy tompo tamin'ny alana madiana findriavana dia nandray mofo ary efa nandray mofo izy azay ho vakina zany tontolo ity no tenanao zay ho vakina amity fahatsiarotana fa maty ho amin'ilay olona araka izany kapoaka riavana rehefa avinina izy hoe ity kapoaka ity no fanekena vaovao amin'ny rako ho famelako ny helokareo mba dia tena tsara inona ny heloko avitanao ity no manatio zany heloko zany maiza misotra azy eo Jesosy fa naovina naovina naovina
fihinana penitsotapakan'ireo manambarany petraka hita zao lavana ny fanasana Jesosy eo izy hoe erika kazarao amin'anatsika eryarany nira rehefa fitaovazatymosina isoa maniro mafiao miravatsika eo zany na eny an-dalana ianao na lehibe-sany ianao na izanaiza misy ianao ampafantariny olona fa sakaizan Jesosy ianao maneo an Jesosy a ny fiainanao manontolo ary mahereza mahapasa andiny faharoa hoe niazo fijalianao mitazanako ny fiainanao zany
mba angatahako aminao mba manaova akanjo tsara rehefa manaova paritoery mankanikaa ka de vitako zany e za tsy kitako tao zany sam'izay nefa nanaovany am'le mariage raha ianorokotertena tomotany tsisy tatrany eno tsy maniny antoaivavaka de mantoalena fa ivavaka nametrano latsaka ny rano latsaka ny rano de mamaiky anazy j'accepte au compter de ce jour de mettre le temps efa makakiake tanao vavatry de fa ino na isy latrany keapotsiny azo fijalianao izay mijalianao mitoerinao azavaina vehimanitra atsika minomena zao tranomavika atsika andiny fantena fanompin'andriamanitra sany aminay sany miaraka tekomena le zanany vavy nianaka isaky ny tonga any an-trano de tantara am'ireny fa ny reny mantsy katolika reo de le reny io zany efa confirmé efa vita confirmation de nianana natao aminay foana de le zanany vavy miaraka tekomena ray volo telopolo efavolana de tantara ile zanany vavy am'ireny foana hoe zao nenina ampianaran'ny pasteurinay zao de ozy le reny azay mba tsy nianana zany fa hoana koa azy zany ka zany foana ampianary mafinaritra beronena tena mitomany le reny tena zaky tsy mbola nianatra an'izany a mbola tsy nianatra an'izany aho de ozy izy tomba ianatra de telefoninany reny ozy izy hoe ono a pasteur afaka mianatra katekomena via pasteur de ozy amantry enao efa vita confirmation kinanay nexanana iana confirmation de tonga de amandray ka tsy mianatra zay nianapile zanaka ozy anao mba ianatra nianatra tongava fa tsy mane mianatra patry fanatsoa de ratsoroko nianadara antotsika menaday anaka fa tena tsy mianatra de tonga ko nianadara nianatra ray volana taorinan'lefa volana ray volana rovolana telopolo zareo de katekomena igny sy menalà kosa no aisy tanana zany ny fiasa fanamasiny tsy mianatra akory misatany aizako tsy manao fono ary na de zany tomany zany teaay ianatra katekomena asenao raha mety mavita zany atsangany tana zay ray amadiny de mbola ty mianatra katekomena tsy setonaraya any matombo zany nefa efa mpandray ary tsangany tana zay efa mle katekomena efa mpandray fanasany tombo rehetrarehetra zany volo reo tsika tandreny verodalane tandreny verodala ataotsika ira valo sivifony andiny voalohany anyle ino jesosy jery atao izy afaka jery anao zaraka amitenitray aman-dreny de miana sotsika izy zay andiny voalohany any sika valo sivifony
tsy manafaka zareo zany ifeo aminao ina ndraiky mampifapisarasara mangataka ny amosareo le tetezany atsika tsara efa reky isana fa mba iaino mihitsy zany hoe fantatrareo zao fa tsy zavatra moratsina sy morotevina tahaka ny vola sy ny volamena no nentin'andriamanitra fitoratena adala zay nilovana tamin'ny raza fantarasony jesosy hoe tahaka amin'rany zany akondro tsy misy kilena ary mitsipetiako zany a no nentina rahavavanatsika ary ny apôstôly Paul Boriana efa nisangana amin'ny marika Jesosy zany hoe tamin'ny Jesosy mbola miasa nanetika foana nanetika foana fa efa nifoatiny Jesosy izy dia ozy hoe zareo ny azo fijaliana ary nefa teninareo mahaiza mba mijery manaova ny sacrifice hoe 3 minutes Jesosy hijery fa nanianina fotoana zanao hitanao jereo ny azo fijaliana fa teo nanomboana famitenatsika raha salama marika eo ry ama osy ny anatanyray nitenena ratsy fotsy ny kava amin'tia dia vonfotsy ana enakiko le fo ahoana ny navalika salama etakosy afaka famonjena ary atsika manatinao ka miondrika manoroka amin'ny tombo masonao zao zay mona tsy metrika tombo avaozy hoanatsaka zay ametrana itisana rehetrarehetra ary tanteraka aminay tena raha misy olona mikrity dia olona iny efa lasany zavana taloha ito tonga vaovao sotra Jesosy sotra Jesosy sotra Jesosy depois Jesosy ity norano sotrona ity fa ity fanekena vaovao ho famelako ny eloka ary misy Deus tanteia que a tua visão, Jesus.
fiammanga sorometsika io no teny datanataka rehefa vita ny famonjenantsika satria nafamotsika tamin'nydrakany miatatana rehefa mahaiza misotrazy hoe ty jesosy amovady androany mba azamoko famoteny famonjenatena atao zany tokonynaaena iratika miara ira raika mividikolonza ao amin'ny firana FPN ataotsika izany indiny voalohany sy ny indiny fahefatra ihany rahatonazaratra ataotsika zany raika mitelopolo indiny voalohany sy fahefatra ihany Ampitio zay Jehovah ny voalohany ihany ataotsika aoriana mivavaka alohan'ny vavaka sy tsotrano ataotsika dia ampitio zay Jehovah ny voalohany zay ihany ny mivavatsika sy tsotrano Sunday.
Entre fifaliana fananareo fibitako teko fonay Jesosy nandray anao tamin'ny mpianara fara fandraisana fandraisana raiky amroakosoa reto misaotra Jesosy misaotra mandefitra raha tsy nandefitra kenao Jesosy tsy nahapapa fotoana zao ary ranana manakariva reto olona mafy zay tonga ny bavaka teto amin'ny fiangonana taminanarano ary tsy mety any manaraka an'izany fa eran-tany mingamy anao Jesosy samy amin'ray fahasoavana gamina taona nitsarary afaka teny zanako sy niasa mitarako ianao dia aodinitiko ihany misaotra tena Jesosy raisy misaotra itay anareo netsolo kaiarina ampamirapiratra mitavany aminareo netsolo anandratra mitavany aminareo netsoloka ka nomenareo fiatanana fa ny fahasoavan'Andriamanitra zay mihoatra ny fahalalana rehetra kosa iaro ny fomba sy ny tenina sy ny sainareo mba ho isan'ny ovonjy raha miala tenitra eo anao Jesosy midera ho anao mihaja ho anao ny voninahitra mandrakizay voninahitra ny eo an'Andriamanitra rery any Bedratika wala mtekonani Misaotra nami dafu numeno ilai panavukta Immanuel panafaka Misaotra nawa urida situ Misaotra nawa nami dafu numeno panavukta Immanuel Oh